Baiboly 10 ho amin'ny malagasy 10 izay ny tanjony fikambanana marika 16-15 amin'ity taona 2024 ity. Dia ny tanjona zany araka izany dia nizara baiboly 10 manerana amin'ny Madagasikara. Taty amin'ny fonjana Antanimora nanomboanay izany ka nizaranay baiboly teo amin'ny 700 isa teo. Ny fizarana baiboly dia endrika iray fitoriana filazantsara amin'ny olona rehetra araka ny teny antso ny fikambanana marika 16-15. Ary izay koa dia resy lahatra rahateo fa ny tenin'Andriamanitra ihany no afaka manova ny fovaton'ny olombelona, sady ny fanahin'ny olona iray izay voavonjy dia harena lehibe any an-danitra. Ankehitriny moa dia fivaliana lehibe tokoa ho anay mpitory filazantsara ao amin'ny sakazan'ny baiboly ny maneho fisaorana feno ny fikambanana marika toko faha 9 tena fitaovana mahomby tokoa eo am-piaratananay mpitory filazantsara ny fananany voafonja baiboly ianarana ny tenin'Andriamanitra ary dia heverina fa afaka mivelatra tsara ny finoan'ny mpianatra fananana baiboly eny am-pialatany any dia miraso fahombiazana ho an'ny association marika 9-10 izay tompoko voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Misaotra tompoko. Dia misaotra ny marika 16-15 zany tonga teto amin'ny fonja teto nizara ny tenin'Andriamanitra. Izay moa zany eto amin'ny fonja eto dia efa mianatra ny tenin'Andriamanitra foana. Fa noho ny tsy fahampian'ny baiboly moa zany dia tsy tena feno tsara ilay fianarana an'izy ary dia tena misaotra ny fikambanana nanome anay ny baiboly io fa efa ela ny andrasanay zany mba hoe hanana baiboly tsirairay zany ka dia tanteraka ilay izy. Dia tena tanterahanareo tokoa ilay hoe mandehana izao tontolo izao ary mitoriny filazantsara satria dia afaka mitory tsara zay ary afaka mianatra tsara ny filazantsara noho ny fizaranareo ny baiboly. Ary dia nitanterahanareo tokoa ilay hoe namangy anay aty am-ponja ary nanome hanina anay, hanina ara-panahy no nomenareo anay to ka dia misaotra betsaka anareo fa dia Andriamanitra ny fitiavana ny hamaly soa anareo. Misaotra indrindra to. Ny ekipa-panoana ny marika 16-15 no mamatsy ny fikambanana an'izao baiboly izao ary izy ireo rahateo dia niarana natrika ny fizarana baiboly tetsy amin'ny fonja tamin'ity andro anio ity. Nahatonga nakanoana nyity fikambanana ity zany izay nisan'ny sitraka le baiboly nizarana tamin'ny Manaratsandry tamin'ny pastera tahina nitondra fitandremana tany. Dia izao misy amin'ny fizarana an'le 10 isa ho amin'ny malagasy 10 dia faly izay amin'ny fony manontolo anohana koa ny izay rehetra mila baiboly dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ny nahatonga nananoana ny marika 16-15 dia asan'ny fanahy masina tato anatiko rehefa ny amin'ny toriteny nataon'ny pastera tahina dia resy lahatra hanoana an'izany pazy 16-15 zany. Etona dia tsy hainy tsy saotra ireo mpanohana rehetra ny fikambanana na ny mpanohana ara-bola, ara-pitaovana, indrindra fa ny ara-bavaka ihany koa izany. Ho antsika rehetra izay te hiara-dalana aminay amin'ny asa fitoriana filazantsara ao anatin'izao tetika asa baiboly 10 izao dia manentana anao izahay hitsidika androy izay apetrakay amban'ity horonan-tsara ity fa eo no ahafahanao mahita ny anjinjiny mahakasika izany. Dia ny asa rehetra izay atao moa dia entina hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Malagasy 10 arivo.